adidy sy andraikitry ny tsiraray ny miaro sy mitrandraka ny arenan-dranomasina io no tenin'ny ministre Njono sy ny arenan-dranomasina Andriamatoa Augustin Andriamananoro nandritra ny fanikafana tamin'ny fomba ofisialy ny foire régionale des ressources halieutiques tany Bongolava etsika izay nanomboka tamin'ny zoma teo ary ny farany androany setrandriana sy rado ramananjatovo. Araka ny tapaka tamin'ny fioanana tapony momba ny toekarena manga na ny économie bleue izay natao tany Nairobi Kenya ny herinandro lasa teo tsy niandry ela ny ministera Njono sy ny arena anaty rano fa nanantanteraka foire régionale des ressources halieutiques izay notanterana taty amin'ny faritra Bongolava nandritry ny 3 andro ka ny farany androany. Nanambara ny ministra tompon'andraikitra fa manana anjara toerana goavana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny arenan-dranomasina ary tsy azo tsintsiniavina no ity sehatra ity mamelona fianakaviana maro. Saivina araka lateny izay nataoko teo fa isany foto-sakafo mitondra otrikaina mahavelona ary arena azo avozina ny sehatry ny Njono. Midika zany fa manana ny avy misilanjana manokana raha i Bongolava ny dirihana satria tsy ny hoe fiompiana omby izay nampalaza amin'ny faritra fotsiny ihany mety ho sehatra azo hoentsika fivoy sy fanotra amin'ny toekarena indrindra ho an'ny ireo fianakaviana izay osaosa amin'ny asa velomana fa afaka miainga amin'ny zavatra bitika sy majinika indrindra izy. Raha iompiomby ianao tsy fantatra ohatrinona mety mavidy zanak'omby ohatra fa raha iompitrondro anao angamba ny lela vola 3 arivo na 4 arivo dia mety mavidy zanatrondro vitsivitsy azonao ampitombony azonao alehibe azina eto any koa ny rano betsaka na dia kelikely aza fa misy isy amin'ny eo amin'ny 100 eo raha ny dobotrondro azo iompiana eto Bongolava ary betsaka ny rano ilakelatra majinika fa miankina fahaizantsika mitandro sy mikajy ny tontolo iainana anaty rano ary indrindra ny tontolo iainana ankapobeny mihitsy ihany no fahatsika mampirobo sy mampivelatra zany sy ampiariana izany. Nandritra ity hetsika ity nisy ny fampiofanana ireo mpandray anjara ary ny fatohana betsaka tamin'izany ny momba ny fampitomboana ny azan-drano sy ireo arenan-dranomasina. Amin'io dia feramiasa no feramiasa eny fotona satria nireo sehatra any ambanivohitra zany mbola mila ampiena tsara amin'ny information satria misy ny mamonjy dia misy ny mbola malaindaina mamonjy sensibilisation ireo sehatra eny fotony ireo zany tena basy iangana mba hampiroborobo ny sehatra eto Madagasikara sy amin'ny faritra rehetrarehetra. Zavanan'izany zany dia tsotra. Ny Madagasikara zany dia tany masina izy ty azo. Namafisy ny ministra Njono sy ny arena anaty rano fa ahafahana miady amin'ny tsy fisian'ny asa ny fampiroboroboana ny sehatry ny Njono isa-paritra toy ny natao teto Bongolava.